Ao anatin'ny fanomanana ny Noely kosa sy fanampiana ireo sahirana tahaka ny fafanao isan-taona dia misy ary ny asa fanasoavana izay tanterahan'ireo mpianatra eo anivon'ny lycée français n'Antananarivo amin'ny alalan'ny tetikasa Noël pour tous. Nisy ny hetsika fanangonana kilalao, fitafy sy fanampiana ara-bola ary fampisehoana no tanterahan'ireo ankizy ihany koa ka nahafana nanao izany asa fanasoavana izany. Fanadihadiana. Ankizy anjatony avy amin'ny akany roa teto Antananarivo no nazo tombotsoa tamin'ny fizarana fanomezana noho ny fetin'ny Noely sy fampifalifaliana izay notanterahan'ny ekipan'ny mpianatry ny lycée français de Antananarivo ny sabotsy lasa teo. Ankoatra ny fanomezana isaky ny ankizy dia nisy ihany koa ny fanomezana ireo karazana jeux de société, fitaovam-pianarana, borosy nify ary dentifrice. Teto amin'ny akany tsimoka nosy avaratra izay nahitana ankizy misa 450 mianadahy no nanombohany ity asa fanasoavana ity. Ity akany ity izay mandray ireo ankizy kamboty ary miantoka ny fanabeazana, fisakafoanana ary ny zavatra ilainy ny ankizy tsirairay mba hivelarany amin'ny maha-olona azy. Ny tapakandro hariva kosa dia nanonetsika teny Ambohimalaza tao amin'ny Centre Saint-Jean akany fiarenana ireto mpianatra lycée français to Antananarivo ireto. Ity akany ity indray dia miahy ireo ankizy vavy tsy ampy taona hiarany herisetra eo anivon'ny fiarahamonina. Fizarana fanomezana noho ny fetin'ny Noely hatrany no tanterahan'ireo mpianatra lycée français to Antananarivo teto. Dia rehefa mipetraka eto izy dia misy taratasy avy any antsoina hoe ordonnance de garde provisoire ahafahana mitazona anazy dia mifetra hijanona eto amin'ny akany enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona. Moyenne zany efa hatramin'ny 10 taona ny âge moyenne. Nambaran'ireo ankizy fa miainga amin'ny fandraisana ndraikitra amin'ny alalan'ny fanampian'ireo olona voasokajy marifo no isiany fampandrosoana firenena iray. Izy ireo izay nanambara fa tsy fetra. Izy ireo izay nanambara fa tsy voafetra ny taona ahafahana manao ny asa fanasoavana. Marina fa tafiditra ao anatin'ny tetikasa Noël pour tous izay efa fanao ny sekoly isan-taona nanomboka ny taona 7 sy 4 ny hetsika tahaka izao. Ny alarobia izao moa dia noho hetsika amin'ny alalan'ny fizarana fanomezana ho an'ny ankizy sahirana avy amin'ny fokontany Mandrosoa sy Ambatobe ireto ankizy ireto. Tafiakatra 500 eo araka izany ireo ankizy mahazo tombotsoa amin'ity hetsika Noël pour tous ho amin'ity taona 13 sy 4 ity.